Riavana malala ao amin'ny tompo amitobona amintsika mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika amen. Anio riavako alahady farany amin'ity volana Aogositra ity alahady amaranantsika ny lohahevitra manao hoe manamasina ny tena ny mpino. Andeha ho iraintsika ny hira sambatra melohan'izay aorin'izay mitarika ny STK. Aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha hiarahantsika mamaky ny salamo 170 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamo 170 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita izany dia hiarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangetahetanao ny fanahyko, maniry anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany ny jereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara noho ny aina ny famindraponao, ny molotro hideranao. Toy izany no hisaorako anao, raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao no anandratako ny tanako, toy ny vokotsoka sy tavy no avoaka isan'ny fanahyko, ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Amen. Ataontsika ny hira faraka amin'ny 20 ao amin'ny fihirana FFPM. Oh
araka hivavaka isika. Andriamanitra, mbola faly midera tsy misaotra anao indray izahay, fa mbola notantaninao tamin'ny tanam-pitiavanao ka tafavory eto amin'izao tranonao izao indray. Misaotra Tompo, fa tsy noho ny herinay na noho ny tanjakay no nahafahanay rehetra namakivaky ny herinandro lasiny ka mbola omenao anjara indray ato an-tranonao amin'izao andro anio izao, fa noho ny fitiavanao, ny fahasoavanao ary ny famindraponao irery ihany. Ho anao any ny dera, ny lasa ary ny voninahitra mandrakizay. Dia aoka ny fanahinao masina no hiasa aminay tsirairay avy izay tonga eto, na ny manaraka amin'ny tambanjotra tserasera, ka tsy fahazaranay fotsiny ny mankaty sy ny fiambonana mivavaka, fa mba tena hitombo ao aminao tokoa izahay. Dia ireo namanay izay mbola eny an-dalana, mikasa hamono izao fotoana izao Jesosy, dia tantany izy ireny ho tonga soa eto, ary ireo izay tsy afaka kosa dia mba vangy manokana izy ireny. Ary sitraka indrindra manambatra ny vavaka izany, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho amasinina eny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay mihinana sahazahoanay, ary mamela ny elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafahanay amin'ny ratsy, hanao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, ka angatahana ny 3F hanao ny anjara irany, ary ao anatin'izany dia hiakatra ety ny tompon'anjara amin'ny 10 minitra ho an'ny sekoly alahady. Tonga eo amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora isika, mangataka ny ankizy sy ny tanora hitsangana. Iaraka hivavaka isika.
tompo mangataka ny fanainao masina izahay mba hanazavanay sy atakaranay izay teny ambaranao aminay eto. Amen. Miaraka manokatra amin'ny baiboly sikisika dia ny teny izay hitantsika eo amin'ny Hebreo. Hebreo 12:20 andininy 14. Hebreo 12:20 andininy 14. Rehefa hitantsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy mahita ny tompo. Afaka mipetraka isika. Nisy nosy kely iray izay misy harena be miafina ao aminy. Izany hoe misy trésor izany ao anatin'ilay nosy. Dia ilay nosy io araka ny fahafantarantsika anazy nosy dia voahodidina ranomasina. Ilay ranomasina nefa feno bibidia. Dia ilay bibidia io na loza isika dia tia faly be izy rehefa misy olona miadiady na misy disadisa eo amin'ny olombelona dia faly be mihitsy izy. Dia rehefa miady ny olona dia maimay izy hihinana ny olona izay miady. Dia indray andro nisy mpinamana telo mianadahy. Zareo telo mianadahy reo dia mifampiresaka dia niresaka hoe andao koa tsika andeha ho akeny amin'ilay nosy kely hijery an'ilay harena be dia andeha lakana sika. Dia nandeha izy telo mifanaraka izy izany fa andeha ho eny amin'ilay nosy. Dia noho tonga teny ampovoan'ny rano dia niady amin'izay ary izy telo tsy mifanaraka izy momba n'ilay fizarana ilay harena izany. Dia rehefa niady teo izy dia fandipandipatra teo dia saika nivadika izany lakana nandehanany. Dia fanena tamin'ilay lahy anankiray izy. Dia ilay lahy niteny anazy hoe mitady an'ilay harena be nareo, mitady an'ilay harena be fadadaza hoare amin'ilay nosy. Izao ary aza miady milamina, fankatiava, mihavana. Fa raha mbola miady eo nareo dia hiletika ny lakana andehananareo dia tsy azo ilay harena be nareo. Dia jereo anie manodidina anareo feno bibidia izy efa miandry fotsiny hinanana anareo. Tonga saina ary izy telo mianadahy dia mifandamina dia mifanaraka. Ajanontsika eo ny tantara. Isika koa dia mitovy an'ilay izy telo mianadahy. Mitady ilay harem-be fadadazy dia ny fiainana mandrakizay izany. Tamintsika teo hoe manodidina ilay nosy dia misy rano. Ilay rano iny izany midika ny fiainantsika isan'andro. Ny bibidia dia mitovitovy amin'ny devoly izany. Ny devoly dia mivelona amin'ny fahotantsika. Rehefa miadiaditsika, rehefa tsy mifankatia-tsika, rehefa tia kely-tsika, rehefa tia tena dia faly ny devoly. Miray lakana isika eto amin'ny fiampitanany ranobe dia fa raha tsy miobina isika ka tsy mifankatia dia mandresy ny devoly. Jesosy Kristy no manoro sy mitantana antsika amin'ny lalana tokony andehanantsika mba hahazoantsika fiainana mandrakizay. Mitaky fahamasinana sy fitondrantena amintsika anefa izany. Ahoana tsara hozy izy ny tenin'Andriamanitra teo, ilay Hebreo 12:14. Averisika kely hoe miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Andao hifankatia isika ary tsarovy rakizy fa tsy ny olombelona ny fahavalontsika ny fahafanay ratsy. Andaontsika hitady fahamasinana mba ho faly amintsika Jesosy Kristy mpiay antsika mba hanome izay tena mahasoa antsika. Ho aminanareo anie izany teny izany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Iaraka ivavaka isika. Tompo ampianaro izahay hifankatia hitondra tena tsara mba ho voninahitra ny anaranao. Amen.
fito amby dimampolo sy telonjato. Fito amby dimampolo sy telonjato ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Amaksy ny teny sokatra masina isika. Vakiteny voalohany dia hitantsika eo amin'ny salamo. Salamo faha 180, ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahavalo. Salamo faha 180, ny andiny voalohany hatramin'ny andiny fahavalo. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Enoy ny fitarainako Andriamanitro, tandremo ny fivavako. Any am-parantany no iantsoko anao, raha reraka ny foko. Ento aho any amin'ny vatolampy izay avo ka tsy tratro, fa ariko ianao, sy tilikambo mafy, andosirako ny fahavalo. Aoka hitoetra eo an-tranonao mandrakizay aho, aoka hialika eo ambanin'ny fanombany elatrao aho. Fa ianao Andriamanitro, efa nandreny voadiko, efa nomenao ahy ny lovan'izay matahotra ny anaranao. Alavao ny andro ny mpanjaka, aoka ny taona ny ahatratra ny taranaka maro. Aoka hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy, fa mindram-po sy fahamarinana no tendreo hiaro azy. Ka dia izany no ankalazako ny anaranao mandrakizay, mba hanefako isan'andro ny voadiko. Jakoba toko voalohany, ny andininy fa 420 sy ny fa 720. Jakoba toko voalohany, ny andininy fa 420 sy ny fa 720. Amin'ny anaran'i Jesosy, raha mahisy manao azo mpivavaka, nefa tsy mahame ny vavany, fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra iray, ny mamanga ny kamboty, ny sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana, sy miaro ny tena tsy hisy petina avy amin'izao tontolo izao. Filazantsara araka ny Jaona. Filazantsara araka ny Jaona, toko faha 17, ny andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 7. Jaona, toko faha 17, ny andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 7.
rehefa hita izany dia vaky itsika eo am-pitsanganana. Amin'ny anaran'i Jesosy, nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy, avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy, ary notandrema ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy, fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny, ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao naniraka ahy. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy, satria anao izy, ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy. Ary efa ankalazaina eo aminy aho, ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy ireto no ho eto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany aminao. Ray masonao, te hirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba hahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy, satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy naman'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, tahaka ny nanirahanao ahy ho an'izao tontolo izao, no mba anirahako azy kosa ho an'izao tontolo izao. Ary ho anireto no namasinako ny tenako, mba hanamasina ny fahamarinako azy. Amen. Ray masonao, ny teninao fahamarinana. Amen. Misaotranao zay ry Andriamanitra renay fa mbola nomenao tombonandro izahay, ka afaka nihaino ny fivaky ny teninao. Isaroanao no hery sy tanjaka sy fahasalamana izay nahafahanay anankaty. Ankehitriny raha hotoriana aminay izany teninao izany dia aoka ne izahay mba tena hiaino tokoa ary mpiaino mpankatoy tokoa izahay, ary hoentina miaina amin'ny fiainanay andavanandro ane izay hotoriana aminay eto fa tsy ho hajanonay ato an-tranonao masina ihany. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy nanaovanay zavavaka izany. Amen.
vavaka ny fiangonana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany ny 9:20 sy ny 9:17 zay efa novakina tamintsika teo no angalatsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra. Ny bokin'i Jakoba dia nosoratana ho an'ny foko 12, ho an'ny Israely 12 izay nielipatrana nanerana izao tontolo izao. Raha amin'ny fomba fiteny mahazatra antsika zany dia zao hoe ny bokin'i Jakoba dia nosoratana ho an'ireo zanakam-pelezana. Ary zay no mahatonga ny bokin'i Jakoba antsoina hoe epistily katolika, zany hoe nosoratana ho an'ny fiangonana maneran-tany. Jakoba rahalan'i Jesosy Kristy no nanoratra ny boky. Ny dikany hoe Jakoba dia ilay marina, ary zay no nahatonga ny Jakoba nantsoina hoe Jakoba ilay marina. Fa taty aoriana ity Jakoba ty moa zany dia olona tena mazoto mivavaka, ary isaky ny mivavaka izy dia mandohalika. Ary zay no nahatonga ny Jakoba nantsoina hoe lohalika rameva. Noho ny fahazotony mivavaka, ary isaky ny mivavaka izy dia mandohalika, dia izay no nahatonga ny Jakoba nantsoina hoe lohalika rameva. Mampiavaka ny bokin'i Jakoba dia ny fivavahana na ny fiainana maha-kristianina dia tsy maintsy ampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Na inona zany ny zavatra izay anehoan'ny olona fa kristianina izy dia tokony ho hita eny amin'ny fiarahamonina, eny amin'ny fiainana andavanandro. Eto amin'ity toko voalohany 9:20 sy 17 ity tsika dia manazava Jakoba ny amin'izany hoe olona tena mpivavaka tsara. Tamin'izany fotoana dia ny mpahay lalàna dia nitoky tamin'ny fahaizany lalàna. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia laviny tsy ekeny. Ny manam-pahaizana ary nisy tokom-pivavahana izay nanome lanja ny asan'ny saina tamin'izany fotoana, rehefa tsy mifanaraka amin'ny heviny dia heveriny fadiso. Eo anatrehan'izay indrindra no nanazavany Jakoba fa ny mpivavaka tsara dia olona izay mieritreritra mandrakariva, sahiran-tsaina ny amin'ny fomba hampiarana amin'ny fiainana andavanandro izay voalazan'ny soratra masina. Amin'ny Jakoba zany dia izao, na eo ny lalàna, na eo ny fahalalàna dia izao. Inona ny voalazan'ny soratra masina? Ahoana ny fomba izay hampiaranao izay voalazan'ny soratra masina izay amin'ny atsipiriany eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny kristianina mpivavaka tsara voalohany dia mifehy sy mahafehy ny vavany. Mifehy sy mahafehy ny vavany. Andeha moa iarahantsika rehetra mamaky ny 9:20. Ny 9:20 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Raha misy manao azy mpivavaka ambaran'ny soratra masina eto fa raha misy olona milaza azy ho mpivavaka kanefa tsy mahafehy ny vavany dia mamitaka ny fony. Zany hoe ny olona marina eo anatrehan'ny tenany, ny olona marina amin'ny tenany zany dia olona izay mahafehy ny vavany. Inona tokoa moa ny dikany hoe mahafehy ny vavany? Dikany hoe mahafehy ny vavany dia zao, rehefa ambara sy toriana ny tenin'Andriamanitra
ambarany soratra masina tsy miady hevitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa mieritreritra avy hatrany ahoana ny fomba iainana izany amin'ny fiainana andavanandro. Zay zany ny hevitra Jakoba. Amin'ny Jakoba zany dia zao hoe aza mieritreritra hoe ahoana ny fomba iadiana hevitra ny amin'izany soratra masina zany, fa eritrereto ny hoe ahoana ny fomba iainana izay voalazan'ny soratra masina, izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainana andavanandro. Ny jiosy dia fatra-panohitra ny soratra masina, fatra-piady hevitra ny amin'ny Jesosy Kristy. Ary zay mahatonga antsika mahita ao amin'ny soratra masina fa isaky ny mampianatra Jesosy dia misy jiosy manohitra, misy jiosy tsy mino, satria mihevitena ho manana ny marina mandrakariva tamin'ny fomba fisainany, tamin'ny fivavahana narahany ireto olona ireto, ka tsy mieritreritra fa ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy dia ampahafantatra ny olona tahaka ny ahoana ny fomba iainana izany soratra masina izany. Ary nanahirana aza dia lasa tarazo nahazatra anika tamin'ny androny Jakoba tioriana tonga hatrany amin'ny herisetra noho ireo izay fanatisma ho ny filazantsika azy, satria misy olona fanatisma amin'ilay fivavahana dia mieritreritra izy fa ny teniny ihany no marina. Ary naverimberiny Jakoba mihitsy io. Andao momba ho jerentsika hoe taiza daholo ny tenenan'i Jakoba anio. Eo amin'ny toko voalohany ny andininy 7:20. Jakoba toko voalohany ny andininy 7:20 miresaka anio mahafehy ny vavan'io ny soratra masina. Jakoba toko voalohany ny andininy 7:20 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fantatrareo zany rahalahy malala. Dikany hoe mahafehy ny vavany eto amin'ny fomba fisainan'i Jakoba dia zao hoe malady miaina. Ny mahamaika zany rehefa mandreny tenin'Andriamanitra, mandreny soratra masina dia miaina fa tsy ny hiady hevitra. Ary zay no nahatonga any Jakoba nanantitrantitra ny amin'io fahaizana miaino sy mifehy ny vava io. Eo amin'ny toko 7 ny andininy voalohany mbola mamerina an'io ihany i Jakoba. Toko 7, Jakoba toko 7 ny andininy voalohany iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Rahalahiko raha itsika rehetra ireto samy miseho azo mpampianatra avokoa i Jakoba dia tsarovo mandrakariva fa ho mafimafy kokoa ny hitsarana ny olona izay milaza ny tena no mpampianatra noho izany henohy ny tenin'Andriamanitra. Ny fiangonana tany Korinto aza moa noho ny amin'ny ofisiany ady hevitra tsy misy farany io, ny korala ny atoko-pihira ny ady, ny mpiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny korontana, ny mpaminany ny fandrafy. Ny antony tsy ilay iaino ny tenin'Andriamanitra na maika ny olona fa ilay ady hevitra. Ary zay mahatonga ny soratra masina eto miteny amintsika hoe mila mifehy sy mahafehy ny vava. Ry havana mampianatra antsika ny soratra masina eto. Tsy ny fiangonana tamin'izany fotoana ihany no manana toetra tia miady hevitra ny amin'ny ambaran'ny soratra masina, ny amin'ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa na isika amin'izao andro iainantsika izao aza. Tia miady hevitra ny amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ny olona. Tia miady hevitra ny amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay ambaran'ny fiangonana ny olona. Ny ampianaran'ny soratra masina amintsika eto dia izao. Mila mahay mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahanginana isika. Mila mahay mieritreritra sy mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny
fahanginana isika ka misaina ny amin'ny fomba hanatanterahana sy ampiarana izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Tsy ny fahaizantsika miady hevitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra akory no tadiavin'ny soratra masina amintsika, fa ny ahatonga antsika handinika isaina ny ampiarana izay voalazan'ny soratra masina eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsarovo mandrakariva fa miteraka olana eo amin'ny samy kristianina, eo amin'ny samy vahoaka an'Andriamanitra ny tsy fahaizan'ny olona mangina, ny tsy fahaizan'ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra. Matoa zany mikorontana ny fiangonana, matoa teraka ny olana ao anatin'ny fiangonana dia tsy mahay miaino ny tenin'Andriamanitra ny olona. Raha samy mieritreritra ary samy nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahanginana avokoa ny olona tsirairay ka mieritreritra ny fomba ampiarana izany eo amin'ny fiainana andavanandro dia tsy misy olana eo anivon'ny fiangonana. Ho feno filaminana ny fiainana ao anatin'ny fiangonana. Mila mahay mifeny vava isika. Amin'ny Jakoba zany dia zao hoe ay zany misy fotoanana na dia te hiteny aza ianao dia tokony maninona? Mangina. Na dia te hiteny aza ianao ary sao dia mba tsy marina ary zany, ary sao dia mba tsy mety ary zany, marina zany aloha. Mety ahita tokoa ianao, mety mahita isika hoe tsy mety zany, tsy marina zany. Ary misy zany, fa izao enoy ny tenin'Andriamanitra dia eritrereto amin'ny fahanginana. Raiso ahoana ny fomba iainanao sy ampiarana izany tenin'Andriamanitra izany. Ny soratra masina zany eto dia mampianatra antsika hoe ny olona mahay mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahanginana no mahay mifehy ny vavany. Ny olona mahay mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahanginana no mahay mifehy ny vavany. Raha ohatra zany ka misy olona tsy mbola tapitra akory ny fanazavana dia efa ny hiteny ihany no mahamaiky azy, sarotra ny ahaizan'izany olona zany hangina. Ary zany mampianarany soratra masina antsika eto, raiso ny tenin'Andriamanitra. Rehefa raisitsika ny tenin'Andriamanitra, io tenin'Andriamanitra izay ao anatintsika io no mampianatra antsika mba hangina amin'ny fotoana tsy tokony hitenenana. Mampahery antsika ary ny tenin'Andriamanitra fa ny soratra masina eto dia mampahatsiahy antsika indray fa ny kristianina mpivavaka tsara, ny kristianina mpivavaka marina dia olona izay mahafehy ny vavany. Ny kristianina mpivavaka tsara faharoa dia zao hoe manampy ny mahantra. Hitantsika zany eo amin'ny 7:20. Andeha iarahantsika rehetra mamaky ny 7:20, Jakoba toko voalohany. Ny 7:20 iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Izao ny fivavahana madio tsy misy teo anatrehan'Andriamanitra ray. Eto dia ambaran'ny soratra masina fa fivavahana madio tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra. Matoa zany ny soratra masina miteny an'izany dia zao hoe ay zany misy karazana fivavahana tsy madio, misy karazana fivavahana maloto. Ahoana ary no ataontsika ahatonga antsika tena mpivavaka tsara, ary rehefa mivavaka tsika dia tena ilay fivavahana madio tsy misy loto no ivavahantsika amin'Andriamanitra, ary zany fomba fivavahana zany no ankasitrahan'Andriamanitra. Ambaran'ny soratra masina eto fa mamangy ny kamboty sy ny mpitondra-tena amin'ny fahoriana. Ilazan'ny soratra masina fa ireo karazan'olona ireo dia olona izay
sady mahantra no nailikiliky ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Rehefa mandeha zany dia jerena le olona hoe izy io kamboty mpitondra-tena tsy misy vidiny teo amin'ny fiarahamonina. Vokatr' izay dia niteraka fahantrana ho an'ireo olon'ireo izany mahakamboty sy mpitondra-tena azy izany. Hadin'ny fiarahamonina ny nijery an'ireo olona ireo. Ary io no ampahatsiaiviny Jakoba. Ho Jakoba hoe hitanareo reo olon'ireo ny fivavahana madio tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra dia ny mijery ireny karazan'olona ireny. Teo amin'ny fivavahana jodaisma izay nipoira ny fivavahana kristianina dia ny fanaovana asa soa entina hanapirofona fa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ny olona anankiray. Rehefa teaneo zany amin'ny fiainana andavanandro fa olona tsara fifandraisana amin'Andriamanitra io olona io dia manao asa soa izy. Ary zay no ampahatsiaiviny Jakoba eto hoe misy olona mahantra eo akaikitsika, misy olona mpitondra tena eo amintsika, misy olona izay kamboty miaramonina amintsika, jereo ireo. Ka raha miresaka ny fahamasinana ara-pivavahana zany amin'ity soratra masiny ity dia zao hoe ny fiainana ny fahamasinana dia tsy ny fisarahana tanteraka amin'ny fiarahamonina fa ny fanoloran-tena hanampy sy hanome izay ilain'ireo olona mahantra sy iverina fa tsinotsinona eo amin'ny fiarahamonina ireo. Ankoatr'izay moa ny filazana fa ny fiainam-baovao ny fisarahana amin'ny fiainan'ny izao tontolo izao. Misaraka amin'ny fanao ratsy eo amin'izao tontolo izao fa manampy ny mahantra sy ireo olona izay iverina fa tsinotsinona eo amin'ny fiarahamonina. Ry havana, ny soratra masina dia mampianatra antsika ny antom-pisinitsika dia hijery ireo olona mahantra, hijery ireo olona izay ailikiliky ny fiarahamonina, heverina fa tsinotsinona eo amin'ny fiarahamonina. Ary ny fanampitsika an'ireny karazan'olona ireny dia ambaran'ny soratra masina fa fivavahana. Ny fivavahana kay tsy ilay mahazatra antsika ihany. Ahoana moa no mahazatra antsika? Ny fivavahana mahazatra antsika dia inona avy? Inona avy? Inona avy ny fivavahana mahazatra antsika? Dia ho sanatria ve dia tsisy ho haintsika mihitsy? Ny fivavahana ny mahazatra antsika, andeha aritsika, eritreritra, maky aty am-piangonana. Ny fivavahana mahazatra antsika, dia rehefa mivavaka dia inona no atao? Miondrika dia mikipy. Dia inona koa ny fivavahana? Ireo karazana fomba mpivavahana maro samihafa. Ny fanatanterantsika ny sakramenta batisa sy ny sisa sy ny sisa. Fivavahana ireny. Fa eto ny soratra masina dia mampianatra antsika hoe ay ny fanampiana ny olona mahantra sy ireo olona izay heverina fa tsinotsinona eo amin'ny fiarahamonina dia sokajy ny soratra masina fa fanompo-mpivavahana zany. Tsy ilay fomba fisainana mahazatra antsika miazakazaka maky aty am-piangonana sy ilay fomba mpivavahana ihany no atao hoe fivavahana fa ny fanampiana sy ny fijerena manokana ireny karazan'olona mahantra sy tsinotsinona ireny dia fanompo-mpivavahana. Ary tsy mijanona treo amin'ny hoe fanompo-mpivavahana fotsiny ihany fa ambaran'ny soratra masina hoe fivavahana madio tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra, ankasitrahan'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia mitaona antsika hanao fanompo-mpivavahana any amin'ny toerana misy antsika. Rehefa inona ianao dia mba manampy ny olona, rehefa mba inona dia tsy manampy mihitsy,
anjarantsika tsirairay mieritreritra ny amin'izay fa tafiditra ao anatin'ny fanompom-pivavahana ny fanampiana ny mahantra sy ireo olona ahilikiliky ny fiarahamonina. Nanahirana tamin'ny taonjato voalohany hatrany amin'ny andron'i Jesosy Kristy, rehefa mba manao asa soa, asa fiantrana ilay olona, dia lasa nyreharehandray izy, nitapatapy izy fa za tena nampianianina tena. Dia mo nambaran'i Jesosy hoe ataovy mangingina, ataovy mangingina ny asa fiantrana. Ny antony dia izao, mba hahafahantsika mahazo valim-pitia amin'Andriamanitra. Eto amin'ny Jakoba 1:7 moa dia izao ny voalazan'ny soratra masina hoe izao ny fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ny soritany mazava ilay hoe eo anatrehan'Andriamanitra ray. Ay zany ilay Andriamanitra ray mijery ny fomba fivavahantsika isan'andro, mijery ny fomba fanaovantsika ny asa soa, mijery ny fomba fiatrantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Nanao asa fiatrana ianao, hitan'Andriamanitra zany. Fa inona ary mijeren'Andriamanitra amin'ny asa fiatrana izay ataontsika? Mijeren'Andriamanitra dia zao: raha manao asa fiatrana ny olona, tena nataony tamin'ny finoana tokoa ve izany, sa nataony nohony amin'ny antony hafa? Ny ataon'Andriamanitra ray dia mijery an'izay, tsy hoe akory rehefa nanao asa fiantrana ilay olona dia eken'Andriamanitra, fa jeren'Andriamanitra hoe tamin'ny finoana ve nanaovan'izany asa fiantrana zany, ary nataony tamin'ny fitiavana ve izany, sa dia nataony mba ho hitan'ny olona, nataony mba hisehosehoana. Raha izany tsy ankasitrahan'Andriamanitra dia ahoana ary? Ny fomba fisainan'ny soratra masina dia izao. Rehefa mijery ny soratry Paoly tsika, ny soratry Paoly dia milaza fa isika dia hamarinina amin'ny finoana. Rehefa mino an'i Jesosy Kristy isika dia marina eo anatrehan'Andriamanitra. Jakoba kosa nefa dia manamafy fa ny finoantsika dia tsy maintsy asehontsika amin'ny asa, ary zay ilay fiainana andavanandro. Asehontsika amin'ny fiainantsika andavanandro, fa ny finoana izay ananantsika dia entintsika manao ny asan'Andriamanitra noho ny fankatoavantsika ny teniny. Eo ary zany dia zao: isika dia marinina amin'ny finoana, fa isika kosa dia tsaraina amin'ny asa izay nataontsika. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia zao hoe tsy ny asa rehetra izay vitan'ny olona akory ankasitrahan'Andriamanitra, fa misy ny asa izay vita fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ino ny asa io zay tsy natao tamin'ny finoana? Raha misy asa vita nefa tsy tamin'ny finoana no nanaovana azy, tsy ankasitrahan'Andriamanitra izany asa izany, ary tsy azahoantsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Fa nitakiany soratra masina amintsika zany dia zao hoe raha manao ny asa fiantrana isika, raha manampy ireo olona izay ahilikiliky ny fiarahamonina isika, dia manao izany amin'ny finoana. Jereo tsara ny filazan'i Jesosy azy, ndao jerentsika ny filazantsara araka ny Jaona 7:10 teo. Filazantsara araka ny Jaona 7:10. Jaona 7:10 ny andininy 7:20. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ho an'ny reto Jesosy io tao anatin'ny vavaka izay nataon'i Jesosy no nitenenany hoe ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenany. Ay rehefa mitodika amin'ny hafa isika,
mijery ny hafa isika dia tafiditra ao anatin'ny fanamasinana ny tenantsika izay, fanokanantsika ny tenantsika ho an'Andriamanitra ny fanapitsika ny hafa, manamasina ny tenantsika isika, manokana ny tenantsika ho olona madio tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra isika satria manampy ny hafa. Eto am-pamaranana ary ampahatsiahivina isika ny kristianina mpivavaka tsara voalohany dia mifehy sy mahafehy ny vavany. Mifehy sy mahafehy ny vavany, tia ny soratra masinambara amintsika dia zao: tsy miady hevitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa mieritreritra mangina ny amin'ny fomba iainana sy ampiarana izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny kristianina mpivavaka tsara faharoa manampy ny mahantra. Raha manao ny asa fiantrana isika, manampy ny hafa isika, dia ataontsika eo anatrehan'Andriamanitra zany, ataontsika amin'ny amin'ny fitiavana, amin'ny fahamarinana, ataontsika amin'ny finoana fa izany no hanamarinan'Andriamanitra atsika sy haneken'Andriamanitra ny asa izay ataontsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao manambara ny hafatra avy amin'izany teninao Andriamanitra izany. Ambaranao taminay fa ny kristianina mpivavaka tsara dia mahafehy sy mifehy ny vavany. Raha tsy izany dia mamitika ny tenanay izahay. Ao anatin'izany dia ny mba tsy adinay hevitra amin'ny teninao Andriamanitra fa miaina izany kosa. Mankasitrika indrindra Tompo ny amin'izany teninao izany. Ary ny kristianina mpivavaka tsara dia manampy ny mahantra. Asa fanoloran-tena izany, ary mila atao amin'ny fitiavana sy amin'ny finoana. Ho mariky ny fifandraisana aminao Andriamanitra, fa tsy filana dera na sitraka aman'olona, fa atao amin'ny fitiavana ho fankatoavana ny teninao Andriamanitra. Fa izany ny fivavahana madio sy tsy misy loto araka izay ambara ny teninao. Saotra Tompony amin'izany teninao izany. Manoloana izany teninao izany anefa izahay dia mahatsiaro, fa tsy tanteraka eo anatrehanao. Satria matetika izahay na dia mitony ny anarana hoe kristianina mpivavaka, kanefa tsy mifehy ary tsy mahafehy ny vavanay. Tia miady hevitra, tsy miaino, fa malaky miteny. Hany ka mifanohitra amin'izay ambara ny teninao sy ny sitraponao Andriamanitra. Ary
izay ihany koa dia tsy mahatsiaro ireo kambotsy mpitondratena, ireo mahanitra voailikilika eo amin'ny fiarahamonina, na dia milaza fa manolo tena ho anao Andriamanitra azy. Ary raha manao azy zahay dia ataonay mba hahitan'ny olona sy mba ilanay sitraka aman'olona fa tsy valim-potianao Andriamanitra ny tandronay. Manoloana izany rehetra zany Tompo, mifona, mibeboka aminao izahay, mamindrafo aminay, mamilany elokay, fa tsy mendrika tokoa izahay. Koa ny ataonay manomboka amin'izao anio izao dia ifehy ny vavanay izahay. Ary ny olo tena nampy hijery ireo izay voailikilika ny fiarahamonina. Ary ataonay amin'ny fitiavana sy amin'ny finoana mba ho mariky ny fankatoavana anao Andriamanitra, ary mba hijoronay mandrakariva amin'ny fivavahana madio sy tsy misy loto eo anatrehanao Andriamanitra ray. Matoky izahay Tompo, fa ianao Jesosy Kristy no amela elokay, amindra fo aminay satria tsy avy antso ny marina ianao fa ny mpanota hibebaka. Koa raisy Tompo ny fibebahanay sy ny fifonanay aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Havana malala raiso ampifaliana sy ampifanantenana eo ampitsanganana ny famelan-keloka izay omeny Tompo atsika. Hoy ny Tompo Andriamanitsika, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka hatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Fa ao amin'ny Kristy Jesoa, ny lalàn'ny fanahinaina nafaka antsika tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Ka noho ny anarany, dia voavela ny elokareo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen.
fiangonana amin'ny vavaka isika riavana. Andriamanitra rainay eo rainay ianao ary miasy misahana ny fiainana manontolo ary izany indrindra no asahiana manantona anao ankehitriny amin'ny fangatahanay. Misaotra ny amin'ny teninao Tompo izay mampianatra anay. Fa ankehitriny koa izay dia hifeny vavanay ary aina araka izany teninao izany. Kotoany fanamazoto izahay mba ho vavolombelonao mandrakariva amin'ny ataonay rehetra sy amin'izay rehetra alenay. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay mitaonanay hanao asa fiantrana amin'ny endrika maro isan-karazany. Ny angatahanay aminao dia hanomezanao anay izay enti-manana rehetra ahafahanay miatrika sy manatanteraka izany antsonao izany. Ko apetraka ampelatananao feno ary ny fiainan'izao fiangonanao izao, tario amin'ny fananao masina mandrakariva hita fiteo anatrehanao, ka harovy tantany vimbino ary valio ny vavaka rehetra izay angatahana apetraka ampelatananao. Mivavaka izay ho an'ny mpitandrina sy ny ankohonany, feno fitahiana avy aminao mandrakariva ane Tompo, ka harovanao amin'ny ratsy rehetra. Ianao no hampahery mandrakariva amin'ny asa sy ny fianarana izay rehetra tanterahana, ary omba azy amin'ny ataony rehetra. Apetraka ampelatananao ihany koa ireo mpitandrina rehetra izay manatanteraka ny asa eto atoerana ho feno fitahianao, ka omenao tolosaina fahazavan-tsaina anatanterahana izany. Ny birao ny fiangonana, ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana, ny sampanasa, akina ampelatananao hahavita soa ny asa izay ametrahanao sy antsonao tsirairay avy ane ka ho vavolombelonao amin'ny toerana rehetra. Apetraka ampelatananao feno ihany koa Tompo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny asa tanterahana rehetra eto anivon'ny fiangonana hahavoty filazantsara ety Madagasikara ity ane ka hanova ny tantaran'ny firenenay. Izay angatahanao ampelatananao ny hitahinao, ny tantananao, ny ampaherezanao, ary ireo mpitondranay ihany koa dia miotolotsaina avy aminao ahafahany mitondry ity firenenay ity araka ny sitraponao. Taio ny fiangonana iray manontolo, ny fiangonana ny kristiana isam-batan'olona, ny ankohonana rehetra, ny fiainany manontolo apetraka ampelatananao, omeo fahasalamana heri-tanjaka ahafahana miatrika ireo adidy amanandraikitra isan-tsokajiny izay nametrahanao azy, ary mametraka ampelatananao feno ihany koa ny fiainam-panompona ahazona amin'izoro vavolombelonao. Taio ny ray aman-dreny eo ampanomanana ny fidiran'ny mpianatra izay rehetra enti-manana hiatrehan'izany dia ianao aneny hamatsy ary hanome izay rehetra ilaina. Taio ihany koa ny mpianatra rehetra mba hanana tolosaina avy aminao fa endrena hamitana indray ny taom-pianarana izay efa manoloana sahady. Misaotra ny amin'ny valim-bavaka tamin'ny fanadinana baccalauréat sy ny fanadinana anatrehana rehetra. Misaotra ihany koa Tompo na dia misy arany tsy fahombiazana fa apetraka ampelatananao sahady ny toy ny fianarana sy ny fiainana manontolo. Apetraka ampelatananao ny tsirairay avy ny fikasana, ny faniriana rehetra, omeo heri-tanjaka fahasalamana izay azonay amin'izoro vavolombelonao. Omeo anay izay rehetra entinay miatrika ny olana isan-karazany, mety misy miatrika fahoriana ihany koa dia ampaherezo, mety misy ao anatin'ny tsy fahasalamana, dia ianao no ehana sitrana hanome fahasalamana feno. Dia akina ampelatananao feno ny asan'ny fiangonana tononay manokana amin'izany ny akafitahaka ny fialofana tangaina izay tsaronam-bavaka amin'ity androandroany ity. Ny beazina rehetra, ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny, ny komity mpitantanana rehetra, henao ampahery ary hanolo-tsaina mandrakariva ao anatin'ny fitaizana tanterahana. Fa ampeo ihany koa ny fiangonana amin'ny fijoroana vavolombelona, amin'ny fiahiana, ka apetraka ampelatananao manokana ireny kamboty, na any amin'ny akany fitaizana izany, na any amin'ny toerana samihafa any. Ary mpitondra tena, ianao aneno ampahery mandrakariva. Izany vavakay angatahany amin'ny anaran'i Jesoa, ilay homembonahitra hatramin'ny talondrira ka ho mandrakizay, miahaka aminao sy ny fanamasina koa. Amen. Dia ry havana iarahantsika manonona ny fanekem-ponoana araka ny soratra masina. Dia ny laharana fahatelo izany manao hoe: mihinan'Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy izay nalahy tokony hatombotsika, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miovy maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no nambarany antsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no anaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboa ny finoanay. Amen. Oka hipetraka ny fiangonana.
mihira fahavalo amby efapolo sy roanjato ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa no ataontsika dia hitsangana ety anoloana ireo ray aman-dreny hanolotra ny zanany handray ny sakramentan'ny batisa. Valo amby efapolo sy roanjato ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa. Riava malala rehetra ho amin'ny tompo. Ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto izay manavao ny faloloran-tenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentan'ny batisa izao. Inoy ary ny tenin'ny soratra masina anorenan'ny fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesosy Kristy tompo, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra andidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko soa aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara-mandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra aho sy ny taranako mandimby anao aho. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no atao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ny ray aman-dreny niteraka sy mipiantoka ny zaza, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka mangataka anareo hamaly ireto fanontaniana ireto araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Ekenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo ho fianarana ho an'ireto zaza ireto amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ireto zaza ireto ny fitezana araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny a Jesosy ho tompo mba azahoany hery handava ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka, ka ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny ampianatra azy ny antony fanaovam-batisa izao, ary ianao zay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Mangataka anareo ary zahay hitodika any amin'ny fiangonana ka hanamafy ny fanekenareo. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitso zahay, ekeneny antsitsoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matoky mba hahatonga anay ho fianarany zanakay
amin'ny androm-piainany rehetra. Ekenay ny anatanteraka amin'ny fiangonana amin'ny zanakay fitaizana rehetra araka ny filazantsara natao amin'ny mba hitomboan'ny fahalalana izay fahasoavana lehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy ny fanekeny an' Jesosy ho tombo sy ho mpanana rehetra andany asan'ny Satana rehetra. Vonina ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy amin'ny fianarana sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy amin'izao fanarova-batiza izao ary ezakay hitaona azy amin'ny mandra-panasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra ny ankinanay anatetarana izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo. Matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo zao izy fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana Koriavana dia tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika. Aokary isika hiara hitsangana hivavaka. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy to, ty de tianay tokoa ianao. Ary ny fitiavanao de melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaroinay izao ny didin Jesosy Kristy tomponay. Sy ny teny fampanantenany no menta amin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zay ray eo, manatrehanay. Aoka ny fananao masina ny mehery ny asa tanterahana eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotonofo mba ho famantarana ny fanadiovananay ao amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristiany izao. Ireto zazatao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ary ampiray endrika aminy noho ny asa ny fananao masina izay mitarika azy isan'andro amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao zay Tompo, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto miombonanao amin'ny Jesosy Kristy zany ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatana fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto ambany ny fahasoavanao ka mba mpaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataony fiangonana sy ny fianakaviana ary ray aman-dreny. Ny amin'ny fitiazana ity zaza ity. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana.
Stécie. Andriana Rivelo Areniaina Fiana Stécie. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Ho aminao aneny tompontsika. Amen. Areniaina Tefy Antonio Irma. Areniaina Tefy Antonio Irma. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao aneny tompontsika. Amen. Rakoto Arnaivo Angelo Ryan. Rakoto Arnaivo Angelo Ryan. Izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao aneny tompontsika. Amen. Hoy ny tompo, anaka, aza matahotra, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Koa mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika, ary tezao reto zaza ireto ho an'Andriamanitra raitsika. Amen. Ataontsika ny hira 1:370 dia iverina amin'ny toeran'izy ireo anatanteraka ny rakitry ny batisa izy. Satria moa alady farany amin'ity volana Aogositra ity ny andro anio dia natanteraka ny ankatoka isika. Hitsangana ny mpandray fanasan'ny tompo hivavaka isika. Andriamanitra tomponay io, mideranao zay mankalazanao,
misaotranao satria isany no fidinao nantsoinao hiara iombona latabatra amin'i Jesosy Kristy zanakao. Fifaliana lehibe ho anay izany satria isany manana anjara famonjena avy aminao zahay. Misaotranao zahay noho ny amin'ity ora sy fotoana ity, afahanay indray mamantatra ny tenanay, mandinika ny tenanay, manoloana ny fahalemenay sy ny fahotana izay iainanay amin'ny fiainanay andavanandro kanefa tsy araka ny sitraponao. Koa mampianaranay indray Tompo, ahaizanay mandeha araka ny sitraponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Petraka ianareo. Filazantsara araka ny Jauna toko 7:20. Filazantsara araka ny Jauna toko 7:20. Ny andininy 2:20. Jauna toko 7:20, ny andininy 2:20. Iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy. Antandremako izy ka tsy nisy very afa-tsy sy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hahatanteraka ny soratra azy. Araka nefa fantatritsika dia vavaka nataon'i Jesosy Kristy ity filazantsara araka ny Jauna toko 7:20 ity. Eto amin'ity andininy 2:20 ity tsika dia mahita ny teny izay nataon'i Jesosy Kristy. Ambaran'i Jesosy Kristy eto fa izy dia nandray ny fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tsy inona akory fa ireto mpianatra ireto. Ireo mpianatra izay niaraka tamin'i Jesosy nandritry ny fotoana izay nandalovany tety ambonin'ny tany reto dia ekeny Jesosy Kristy tsara fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ray ireo. Eo zany ny soratra masina dia mampianatra antsika hoe aina mahampandray fanasan'ny Tompo atsika. Ny fahafahantsika manatona an' Jesosy, ny fahafahantsika miaradia amin'i Jesosy Kristy dia fanomezana avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra manome an' Jesosy Kristy atsika mba hahafahantsika misitraka ny fiainana izay omeny Jesosy Kristy. Eto koa dia ambaran'ny soratra masina fa i Jesosy dia nitahiry sy nitandrina ireto fanomezana avy amin'Andriamanitra ireto. Tsy nisy navelany ho very. Dikan'le hoe very eo, rehefa jerena ny dika teny dia zao hoe tsy nisy navelako ho nalevina. Entina ilazana zany hoe ireto fanomezana izay nomen'Andriamanitra an' Jesosy ireto dia ireto mpianatra ireto tsy nisy navelany Jesosy ho faty ary tsy nisy navelany ho potika sy ho levina fa notehiriziny hatramin'ny farany. Vavaka faraparany nataon'i Jesosy moa ty mialohan'ny sarahany amin'ny mpianatra dia eo zany tsika dia mahita fa ay zany ny mahampandray fanasan'ny Tompo atsika dia i Jesosy no mitahiry atsika, mahatonga atsika maharitra amin'ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy, amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy dia satria i Jesosy Kristy no mitahiry atsika. Ka ny filazany Jesosy Kristy hoe nitahiry sy nitandrina atsika izy dia entina ilazana an'ilay hoe ny herin'i Jesosy Kristy ilay entiny miaro atsika ahatonga atsika ho voatahiry mandrakariva no mahatonga atsika voazona amin'ny mahampandray fanasan'ny Tompo atsika ka mahatonga atsika tsy misy ho very. Mampieritreritra nefa ny voalazany eto eo amin'ny andininy 2:20 ihany. Izao no ambarany ka tsy misy very afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana. Inona no antony?
ny toyny de hoe mba ahatanteraka ny soratra masina. Ny soratra masina eto Jesosy Kristy eto de miteny hoe tsy misy navelano very afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana. Inona tokoa moa ity antsoina hoe zanaky ny fahaverezana ity? Raha izany vavaka ataon'i Jesosy zany ay misy very ihany. Na de niteny aza i Jesosy hoe tsy nisy navelako very, tsy nisy navelako nalevina, dia mbola misy very ihany. Ny zanaky ny fahaverezana ihany no very. Dikany hoe zanaky ny fahaverezana, rehefa mijery ny ambaran'ny soratra masina tsika, andao jerentsika mihitsy ny soratra masina, Tesalonianina faharoa toko faharoa, Tesalonianina faharoa toko faharoa, Tesalonianina faharoa toko faharoa, ny andininy fahatelo. Ny andininy fahatelo iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo? Ny antsoina hoe zanaky ny fahaverezana dia tsy inona akory fa ilay lehilahinota. Dikany hoe lehilahinota dia zao, torina ny filazantsara ambarany amin'ny Jesosy Kristy, mitsangana ity lehilahinota ity, miteny hoe tsy marina zany, tsy misy an'izany Jesosy Kristy zany, tsy misy an'izany fiainana mandrakizay zany, tsy misy an'izany voalaza rehetra zany. Zay zany ilay lehilahinota. Ka raha ampiasaina eto zany dikany ny teny hoe zanaky ny fahaverezana. Ny zanaky ny fahaverezana zany dia entina ilazana ny antikristy, ireo olona izay efa mahalala ny Jesosy Kristy, mahafantatra ny momba azy, kanefa nisafidy hanohitra ny Jesosy Kristy, hitsangana hanohitra ny filazantsara. Ireo olon'ireo no antsony soratra masina hoe zanaky ny fahaverezana. Ny zanaky ny fahaverezana zany tsy Jesosy Kristy akory no tsy niazona azy, fa izy no nisafidy lalan-kafa dia ny lalan'ny fahaverezana. Ka eto zany ny soratra masina dia mampianatra atsika Jesosy Kristy no mitahiry atsika, mahatonga atsika haritra amin'ny fanarahan-dia azy, kanefa koa nefa misy ny olona misafidy ny hovery. Ka raha ambaran'ny soratra masina zany, ambaran'i Jesosy Kristy zany, dia mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika satria ay zany na dia samy mpianatra Kristy zao dia misy misafidy ny hovery. Ny antony mba hatanteraka ny soratra masina, mba hatanteraka ny soratra masina, eo dia mankeritreritra izay zavatra rehetra voalazan'ny soratra masina dia tsy maintsy ho tanteraka. Eto moa nentina nilazana ny Jodasy hamadika an' Jesosy io, ny famadihana an' Jesosy dia tsy maintsy ho tanteraka, fa izy ary no hamadika azy, zanaky ny fahaverezana. Ny olona izay nisafidy hanohitra an' Jesosy no antsony soratra masina hoe izy ilay zanaky ny fahaverezana, ka tsy tanan' Jesosy intsony, tsy tana ny herin'i Jesosy Kristy ilay mitahiry sy mitandrina azy. Noho izany ry havana, ny soratra masina dia tsy maintsy tanteraka, fa aoka tsy ho ianao, tsy isika no hisafidy zanaky ny fahaverezana. Aoka tsy ianao, tsy isika izay nitehiriziny Jesosy Kristy
ho amin'ny fiainana mandrakizay ka nahatonga atsika maharitra hatramin'izao hitsangana hanohitra azy fa hiombona amin'i Jesosy Kristy mandrakariva dieny aty ambony tany ka hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Engany ho voatahiry haharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahandian'i Jesosy Kristy isika rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotranao zay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao, ilay tonga tety amin'izao tontolo izao, miantso anay, mifidy anay, mitahiry anay, mitandrina anay, haharitra amin'ny fivavahana aminao. Izy no antony mahatonga anay tsy ho very. Izy no manome fiainana anay. Tompo, fantatray fa ety amin'izao tontolo izao tokoa misy ireo olona izay efa nantsoinao Jesosy Kristy kanefa tsy manaiky tehirizinao, tsy manaiky tandremanao. Indraindray koa izahay izay mpandray fanasany Tompo dia latsaka ao anatin'izany fakapanahy zany. Tompo, mamindrafo aminay, mamela ny helokay. Tehirizo aminao mandrakariva izahay, ampianaro izahay, hiazonanao, fa raha izahay dia tsy mahatananao. Aoka ianao Jesosy Kristy no ho ao aminay mandrakariva, hahaizanay mandeha hanohitra izay rehetra tsy araka ny sitraponao. Tompo, aoka izahay hanaiky ny fitarianao mba tonga anay tsy ho isan'ny anaiky ny antikristy, fa ho isan'ny olona izay manaradianao hatramin'ny farany. Matoky izahay, mananteny izahay, fa noho ny amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao, ilay efa nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ho famonjena anay, hamela ny heloka ianao, hanadio anay ianao, hanala ny loto sy ny pentipentina rehetra izay mety mahazo anay ianao, ka hitarika anay ho amin'ny fiainana mandrakariva dia ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonanay ny vavakay. Amen. Izao dia tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha ny fiangonana isika. Aminareo rehetra izay eo amin'ny Kristy any amin'ny fiadanana. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa tsy dia ary-mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao nefa izao tsy mety andevozin-javatra na inona na inona. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenan'i Kristy va aoka hanolotra izany eo momba ny tenan'ny vehivavy janga? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra. Ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazana an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Koritianina 1:9-20 sy 20. Toy izao indray ny vaovao voaray tamin'izao maraina izao. Handray fitenenana ny English Worship Service. Vaovao avy amin'ny sampana. Sampana sekolelahady. Antsoina maika ny bronze sampana mba hijanona vetivety aoriana amin'ny fotoam-pivavahana fa misy raharaha maika hifampizarana misaotra mialoha.
sampana tanora kristianina tsy eto an-toerana fa any Antsirabe namonjy ny fiaonam-be ary hiverina androany izy ireo. Rakim-pisaorana. Noho ny fahafahako fanadinana baccalauréat dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny sekolealahady ary mangataka vavaka ho an'ny toy ny fianarana sy ny hoavy manontolo. Misaorana Jehovah ary fanahyiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ianarany masina. Fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Atolotra ho an'ny pasteur révérend docteur Rakotomanga Mikael sy ny mpitandrina mpanampy ary mangataka ny hira fanampiny laharana 12. Misaorana Jehovah ary fanahyiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ianarany masina. Misaorana Jehovah ary fanahyiko ary aza misy adinono fitahiany rehetra. Fisaorana noho ny fahafahana baka. Atolotra ho an'ny mpitandrina mizatra raha. Noho ny fahafahako baka dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny sampana sekolealahady sy ny sampana skoto. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Taratasy fisaorana. Ny vadiny, ny zanany, ny raita-po aminy, ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno ny mpitandrina mizatra raha, ny bron fiangonana, ny loholona sy ny dekona, ireo sampana velona rehetra, ny mpianakavin'ny finoana, tonga ny dodododina ampahery sy nampionina tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay, Andriary manana Pierre Marie François Rito. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane hamaly fitia anareo rehetra ary nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho azy irery ihany. For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding. Proverbs chapter 2 verse 6. Izay ao amin'ny Christian Community Service dia mbola afaly miarabantsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Androany dia mahafaly anay mampatsiahy antsika fa misy activité English Club izay karakarainay, izay ahitana kilalao isan-karazany toy ny Bible verse hunt na ny Fun Fantastic Friends izay mampitombo ny fahalalantsika soratra masina sy afaka ahafahantsika mifankafantatra bebe kokoa ary koa mba ahaizantsika teny anglisy amin'ny fomba miavaka kely. Izy io dia tanterahana androany atoandro amin'ny 2 ora ao amin'ny sous-sol. Manasantsika ihany koa mba hitondra snack na hoe goûter kely fa hiaraka hihinana goûter sika. Azo atao sankana ny hoe tsy mahiteny anglisy na hoe eo ihany fa tongava foana fa ao tsika no miaraka mitombo sy mahay. Izay ary dia manantena ny ahitanareo izahay androany atoandro. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Fa vita ny fanamasinana ny fanambadiany reto namantsika ety. Ramboanary Solofo Tsiory Faharana sy Rakotoarisoa Faniry mbola tiana. Miarabanareo ny fiangonana ary mirary ny fiadanan'i Kristy ao amin'ny tokantranonareo. Ireto namantsika ireto kosa dia atokana ho mpandrefanasany tompo amin'ny alahady ho avy izao. Razafindray ny Melina Emile Bronson sy Nirina Tambrika Rakotondrabary. Ivavaka isika.
misaotranao zay tompo satria ianao no miantso anay iombona latabatra aminao. Isan'ny nantsoinao ireto mpanomponao reto. Ianao no angatahanay hanomana azy ireo hiatrika izany fotoana lehibe izany. Ianao no homba azy amin'ny zavatra rehetra. Petraka eo ampelatananao ny faniriny sy ny etaetany, ny fikasana tsara ao anatiny. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Mirary soa anareo tanteraka soamantsara ny amin'ny alahady. Mandritry ny ray volana i Pasteur Frank izay mpizadra raha eto amintsika tsy hoeto fa andeha hamonjy ny firotsahana an-tsehatra araka ny fandaminany any amin'ny toeram-panomanana. Manambahiny isika miara-mivavaka amintsika eto dia ireo sokoto avy ao amin'ny sapelle militaire Antsirabe. Mangataka anareo mba hitsangana. Miaraba anareo ny fiangonana, mirary soa anareo ny tompony homba anareo. Sotra indrindra tompoko. Izao dia handray fitenenana ny filohan'ny fiangonana, ny président fiangonana. Mandroso président. Ampitomboana ho amintsika ane ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Nomena ny lohabava mpanompo tsy mahasoa ihany raisina ampanetretena. Totosa ny fametrahana amin'ny fomba fiangonana ny filohan'ny fiangonana tamin'ny alahady lasa teo. Isaorana Andriamanitra nanome anjara fanompoana. Izy ane nomem-boninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Voalohany indrindra tafaraka amintsika eto indray ny Pasteur Charlot na mitahiraka tamin'ny Birao Foibe ny sekoly alahady. Dia miarabanao Pasteur hitatsika eto indray izy miaraka amintsika eto. Dia isaoran'Andriamanitra ny tantanany diany tafaraka amintsika eto indray. Raha ny heritreritra dia hoe any amin'ny voalohany volana septambra vao tafahoana aminy, nefa dia tonga somatsara eto indray izy noho ny amin'ny adidy izay iarahana eto amin'ity fiangonana ity, dia misaotra azy isika. Faharoa manaraka an'izay dia nisy ny fiarabantsika ireo pasteur na vita ny fianarany. Efa narabaitsika teto ihany izy ireo fa nisy ny tsy teto atoerana noho ny antony samihafa, dia ho antsony eto izy ho arabaitsika noho izany fahavitana ny fianarana izany. Dia miantso ny Pasteur Ramiandrosoa Daniela mba hitsangana ho hitan'ny fiangonana. Izy no Pasteur Ramiandrosoa Daniela, zanaky ny fiangonana ihany, na vita ny fianarana ho pasteur. Dia amin'ny anaran'ny fiangonana, ny loholona sy ny birao-piangonana, ny sampana manontolo no hiarabananao Pasteur na vita izany fianarana izany. Ny tompony elolalànanao hatrany an'olotsaina ny amin'izay fitaizana fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'izay toerana nanendrenanao. Dia mirary soanao ny fiangonana. Manaraka an'izay dia misy ny vatsin-dalana izay atolotry ny fiangonana ho anao, dia mirary soa hatrany noho ny amin'izany asa fanompoana nomen'ny tompo ho anao izany.
raisoampitiavana tompoko. Faharoa manaraka an'izay, fahatelo, ny pasteur Sarazara Xavier, efa fantatritsika ihany fa dia amonjy ny toerana izay tandremany amin'ny mampitandrina azy, voatendry amin'ny toeran-kafa izy, fa nanao ny fizaran-draharaha teto amintsika, ko dia atao hoe manao veloma, mbola iaona pasteur, eto ihany ny fiangonana mbola miara-miasa aminao, ka dia mirary soa, ho tody soa any amin'ny toerana nanendrenanao, havita soa ny fitoriana amin'ny filazantsara amin'ny olona izay eo ambany fiadidinao. Eto dia manainga ny mpitandrina, ny mpitandrina mpianadrara ihany koa, ny loolona, ny braon'ny fiangonana ary ny filohan'ny sampana mba hiakatra hiarahaba azy ireo hitsodrano ary anao veloma mbola iaona ho an'izay andeha lavitra. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Tompo, amen. Voalohany teninay dia misaotra an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra izahay satria nanofana anay tao anatin'ny 5 taona tamin'ny taria tamin'ny toeram-panomanana izy. Ny faharoa dia misaotra ny fiangonana Sapely Militaire Ampahibea izay tariany Rakototsafy Mikaela mpitandrina sy ny vadiny. Ary misaotra ny pastera Razakarivony Sarlo Patricien intérim eto sy ireo izay namana mpizadraharaha eto ka sitraka azy ireny amin'ny fiara-miasa. Misaotra ny braon'ny fiangonana izay tariany filoha, misaotra ny diakona sy ireo loolona ny amin'ny fandraisana anay, ary misaotra ny sampana sy ny sampanasa eto anivon'ny fiangonana. Misaotra nareo kristiana tsirairay avy ny amin'ny fandraisanareo anay nandritra ny 0 taona zay, mankasitraka nareo fa tena nandray zavatsoa avy taminareo izahay. Na dia teo aza ny fahalemenay dia niraisinareo mpifaliana sy nizakainareo izany. Misaotra nareo ny amin'ny fampianarana izay nomenareo anay nandritra n'izay 2 taona izay, fa tena nahatsaro fa nandray ny zavatsoa sy zavabaovao ahafahana mitondra fiangonana izahay. Mankasitraka nareo Tompo fa ny fahasoavana izay natolotra reo anay dia tsy voavalinay. Mankasitraka nareo ny amin'ny fanampiana indrindrandrindra tamin'ny famoahana teo
misaotra indrindra tompoko fa Andriamanitra tokoa no hamaly reny fitiavana izay nasehonareo taminay tamin'ny reny fotoana ireny. Tena nanampy anay tokoa ianareo ary ny fanampiana tena tsy voavaly fa izy ihany no hamaly izany fitiavana izany. Ny fahatelo manao velomanareo amin'ny anaran'ny Tompo zahay dia vanginareo zahay any Ambatondrazaka any sy alotraka Rome any zany misy anay dia vanginareo fa any misy anay dia mirary sondrindra dia ho an'Andriamanitra ireriny voninahitra. Amen. Ya, araka ny tenenina teo dia manambahiny isika ny sympathie avy ao amin'ny chapelle militaire à Tsirabe dia faly miaraba anareo sympathie tonga soa eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé. Misy moa ny taratasy fangatahana izay nataondry zareo dia efa tonga aty aminay le fangatahana mba hiatrano ato amintsika dia ao amin'ny sous-sol ao ambany ao zareo efa andro vitsivitsy maromaro ihany zay dia tafaraka amintsika eto izy miara-miaina amintsika dia efa natsangana teo. Ny sympathie eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé moa tsy eto atoerana faraka ny tenenina teo dia manatanteraka lasy lehibe any Amatasoa fa ny foloan'ny komity mpivondronana no eto miangavy azy mba hitsangana ho hitan'ny sympathie Tsirabe izy no foloan'ny komity mpivondronana eto mety efa mifankahita nareo raha mbola tsy mifankahita moa afaka manantona azy rehefa avy eo fa dia tany amin'ny lasy tany izy no hitako dia io izy miaraka amintsika eto misaotra anao ny foloan'ny kape tonga eto miara-mivavaka eto dia ireo ny sympathie avy any Tsirabe miaraka amintsika eto. Misaotra indrindra. Arak'izay nitenenina teo zay ny sympathie ny eto amin'ny chapelle militaire Ampahibé dia manatotosa ny lasy lehibe any Manjakandriana. Ny raha antsika Matasoa moa zany tena marimarina kokoa araky ny hitatsika dia somary ratsiratsy ihany ny andro nanomboka ny latsinainy angamba izy iny latsinainy talata larobia lakamisy araky ny météo toetrandro dia nandeha nidina tany ny tenanay nitsidika ireo beazina ireo dia nahita tsara ny herika amin'ny fafy ny aratsy ny lalana kanefa dia manatotosany lasy ihany ireo beazitsika ireo. Misy moa ny tsy salama anankiroa ny tanay tany ny atao hoe voantazo ray marary vavony efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo izy inona fa dia ho salama tsara ho tafaverina miaraka amintsika aty. Androany hariva moa zany no hiverina aty amintsika izy ka dia angatana amin'ny Tompo hitaridalana azy ireo tafaverina amintsika eto Ampahibé. Fahatelo araka ny tenenina teo ihany koa ny sampana tanora dia manatotosa ny Zaikabe any Tsirabe dia vaoray somatsara izy ireo any ao amin'ny école Ensoa Tsirabe zareo mipetraka dia araky ny tatitra azo avy any zany dia mahafinaritra ny dia fa voaray somatsara izy ireo any. Toy izay ihany koa ny sampana Dorcas izay manatotosa iraka any Morondava dia niantso ny lehiben'ny commandant zone de défense et de sécurité any Tsiribiana fa dia voaray somatsara ihany koa izy ireo manatotosa ny iraka natao any miara-mivavaka ao amin'ny chapelle militaire any Morondava ry zareo androany ko dia isorana be dia be ny fandraisana azy ireo any Morondava. Dia zay nitatitra azo ampitaina amin'ny fiangonana saotra antsika rehetra naharitra ny aino hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ary ny voninahitra.
mangataka atsika fiangonana hitsangana fa hivavaka ho an'ny tsarazara Xavier mpitandrina sy Ramiandro Soa Rovandoniana Daniela isika. Hivavaka isika. Indre ny afalianay Tompo, satria Andriamanitra miazona ny teninao ianao, tsy miala amin'ny teny fampanantenana sy ny teny fanomezan-toky izay nomenao ny mpanomponao, dia ilay manao hoe indro izaho momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. No fidinao ireto mpanomponao ireto, Tsarazara Xavier mpitandrina sy Ramiandro Soa Rova Andoniaina Daniela mpitandrina, hanatanteraka ny asa izay niantsona ho azy ireo. Fifaliana lehibe ho anay izany, fifaliana ho an'ny fiangonana, satria miazona azy ireo ianao, mitahiry azy ireo ianao tao anatin'ny fotoan-tsarotra manahirana, tao anatin'ny fiomanana ho mpitandrina. Apetraka eo am-pelantananao izay rehetra ho ataony, ny asa fanompona, ny fiazakazahana, ny fiainany andavanandro, ny ankohonana, ny fiarahamonina, indrindra ny fitoriana ny filazantsara izay ho ataon'izy ireo any amin'ny toerana izay nanendrena ho azy. Aoka Tompo, ny teny rehetra izay ho afafiny dia ho tafita soamantsara, hitondra finoana ary handraisan'ny olona fahasoavana sy fitahiana, satria ianao no mifidy, ianao no miantso, ianao ihany koa no nanendry ary manokatra ny vavan'izy ireo handraisan'ny olona izany fahasoavana lehibe izany. Apetraka eo am-pelantananao ny hoavin'izy ireo, ianao anie no homba azy ireo mandrakariva, ary ataovy mahatsiaro ny fombanao, ny fanatrehanao, ny fifaliana sy ny fiadanana avy aminao izy ireo amin'ny asa fanompona rehetra ho tanterahany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay Tompo tianay, no anonanay ny vavakay. Amen. Petraka ny fiangonana. Anatanteraka ny rakitra isika, ao anatin'izany dia hanao hira ny korala.
aorin'ny fanompom-pavahana dia misy miasa fampaherezana izay tanterahana eto amin'ny fiangonana anasanantsika. Ny hira fa 7:26 ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa mialohan'ny tsodrano, ny andiny fahaefatra aorin'ny tsodrano. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Petraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.